Faly miaraba tompokilahy, faly miaraba tompokovavy. Tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio sika dia manana vahiny izay atao hoe fantatra tokoa eo amin'ny tontolon'ny aisoratra malagasy. Tsy iza izany fa Ramatoa Adjaina Andrianasolo sy Ramatoa Antaneriana Raobelina. Miaraba anareo mirahavavy, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada. Miaraba ny mpiaino sy mpijery ny zao fahita lavitra eto Canada izao. Miaraba anareo rehetra any Canada any. Ny tenako Adjaina Andrianasolo sy Antanoro Rabelina, filohan'ny avatsa UPM moa zany. Tonga aty ampitan-dranomasina na dia tsy tonga any Canada za aty ampitan-dranomasina izay zay manao ny fankalazana ny 500 taonan'ny fikambanan'ny poety sy mpanoratra malagasy. Tenako miaraka amin'ny mpanolotsaina ao amin'ny Braony avatsa UPM i Antanoro Rabelina, na dia maromaro aza ny saika hoe andeha hanao diarody be, dia izay ihany moa zany no nahazo fahazon-dalana sorana n'Andriamanitra hatrany izany. Fa dia faly mifankahita aminareo any Canada any amin'ny alalan'izao fahita lavitra d'Ici Télévision izao. Aiza moa zany nareo zao any France sa any Suisse any amin'ny tany hafa? Manantitra ny Arahaba eto a Frantsa zay, eto Toulouse, rehefa navita ny famaranana ny fankalazana izany 520 taona izany avy any Paris dia namarana azy eto Toulouse amin'ny ety ivelany. Efa navita ny tany Madagasikara zay nandritry ny herinandro ny avatsa, dia zay vao nakaty ny mbola mitohy fankalazana ka. Izany hoe ao aorianan'ny Toulouse izay nitanterahana tamin'ny sabotsy teo, dia mitohy any Suisse, dia mbola miverinao Paris amin'ny 2 Desembre ny tena famaranana zany ny aty ampitan-dranomasina. Iresaka momba ny avatsa UPM tsika izay ao anatin'ny fankalazana izany fa 520 taona izany. Inona moa ny tena hoe tanjony izany hoe avatsa UPM zany, afaka hazavainareo fohifohy inona ny tena tanjon'ny avatsa UPM? Ny 9 Septembre taona 2019 no najoron'ireo 520 mirahalahy izay nitarihan'ny filoha-mpanorona tamin'izany dia Régis Rajames Raoulson ny fikambanan'ny poety sy mpanoratra malagasy, mbola natao tamin'ny teny frantsay moa hoe Union des poètes et écrivains malagasy, UPM, satria fantatsika fa mbola vanim-potoana tao anatin'ny tsy niverenan'ny fahazoan'i Madagasikara amin'ny fahaleovantena, fa mbola tao ambany vahony Frantsa zany i Madagasikara tamin'izany. Ny foto-kevitra nijoroana tany ampamoronana dia ny hoe andeha isika anandratra ny teny malagasy amin'ny alalan'ny asa soratra, dia nisandrahaka arak'izany fa ilay fanahy malagasy ny nikambanan'ireo rehetrareo. Hanikana misy aza ny manoratra amin'ny teny frantsay tamin'ireo 520 mirahalahy izay nanorin'ireo, dia fanahy malagasy ny entina nanehoana izany. Dia niroborobo hatrany moa zany ny aingam-panahin'izy ireo, ary nisy ny sehatra nafahana velatra nampiseho izay soratra izay, toy ny fisian'ny gazety maro tany Madagasikara toy ny gazetier, satria herinandro tao aorian'io nijoroana io dia niditra mpikambana ry Célestin Andriamanantena sy ry Georges Andriamanantena. Célestin Andriamanantena mirahalahy moa no niantsona an-zareo tamin'izany, dia tao amin'io zany no anisy gazety anisan'ny nitondra anjara biriky lehibe teo amin'io fanampariahana ny soratra malagasy io. Any ka zary voalaza fa fitaovana nentina nanehoana ny etaentan'ny malagasy rehetra mihitsy amin'izay mety tsy mety aminy, izay mety ho tsindry azo lena aminy, izay mety ho tsy fahafampony, izay mety ho fijaliany indrindra ihany koa. Dia tao anatin'io gazety io ohatra no nahitana izany hoe aisoram-pitolomana izany, ka nateraka ny boky aisoram-pitolomana tamin'ny taona 70 tany ho any. Dia fantatsika ny tantaram-pirenena fa ny taona 2,700 dia nisy ny fifidianan'ny repoblika voalohany. Dia ny toy ny araka tamin'ny tantaram-pirenena teny
ny tantaran'ny Aisoratra ny Avatsa UPM indrindrindrindra ny taona 1970 dia nodomandry ny filoha Registre James Raoulson izay raha ataontsika ny kajy dia 30 taona no nitantanany ity fikambanana lehibe izay anisan'ny zokiny indrindra aty Afrika raha ny fikambanana ara-kolontsaina sy ny manandratra ny teniny ao amin'ny taniny no jerena. Dia ny taona 7 rehefa ny Général Désiré Ramakavelo Philippe no filoha dia teo amin'izay no nitadiavana anarana amin'ny teny malagasy dia izay natonga hoe Avatsa. Dia ny Avatsa moa izany fitomboka apetraka io, izany hoe apetraky ny mpanoratra mba ho avatsany ho entiny mandrakizay izay voasoratra dia manamarika azy. Fa eo ihany koa ny hoe ny Avatsa dia ilay ramokirina any amin'ny mpanoratra tsirairay ka tsy mamela azy ireo raha tsy hiasa ao anatin'ny soratra izany hoe maneho asa soratra. Dia filoha valo moa izany hatreto no mitantana an'ity fikambanana lehibe ity ary dia mpanetretena no ilazany hoe filoha fanombaliny izao miara-mankalaza amin'ny rehetra toka ny any Madagasikara sy ny atraty ampitan-dranomasina ny 520 taona zava-dehibe izany mendrika ho marihana. Dia izay raha atao banky tokana hoe inona tantaran'ity UPM ity ahoana foto-kevitra ijoroany. Dia ankehitriny moa izany betsaka ny tanora ao anatin'izany fikambanana izany, misy loko iray hitoviana rehetrarehetra, hitovian'ny mpanoratra mpikambana amin'ny Avatsa UPM rehetrarehetra na eo amin'ny karazana asa soratra inona izany na eo amin'ny karazana asa soratra inona na tononkalo na sombin-tantara na tantara fonina dia ohatrany misy hanitra loko manome hoe Avatsa izay manoratra izany. Le le fanoratana ve talenta izy io sa fahalalana manokana trandrahana? Ny fanoratana moa matetika ary ny ankabeazany dia izay dia avy ao anaty foana entin'ny ny aingam-panahy izay fantatsika rehetra fa indrindra ianareo mipetraka aty ivelan'ny nosy ity no mahatsapa an'izay aingam-panahy izay dia manoratra. Noho izany azo lazaina hoe talenta naty efa voajanahary ao amin'ny tsirairay ilay izy, fa rehefa tiana ho kanto izy dia tsy maintsy mianatra ihany. Izay no tsapanay dia nahatonga anay izany asesika izao fotoana rehetra izao, asesika izay hoe fahitana sy fomba fijery izay hoe tsara kokoa raha asiana fampianarana hitoviana ny fomba fanoratana rehetra. Izay izany nahazo avaly azy ary antony anankiray lehibe izany nahatonga hoe amin'izao fankalazana ny 520 taona izao dia andao asiana atrik'asa fanatsarana, fampatsiahivana, fanairana ihany koa ny malagasy amin'ny akantony ny asa soratra na amin'ny resaka tononkalo na amin'ny resaka fanoratana tantara foronina na sombin-tantara, amin'ny resaka teatra indrindra ho an'ny rehetra mihitsy izany ary tsy adinoina amin'izany ny angano ho an'ny ankizy kanefa mahasehaka ny ambaratonga rehetra amin'ny taona ny malagasy. Manahoana ny ataontsika hoe fankamaminana ny fitiavany malagasy aty ivelany ny asa soratra malagasy vokariny ny mpanoratra malagasy? Satria moa izany efa misy ny sampana ho an'ny Avatsa UPM io aty ampitan-dranomasina, ao Frantsa, ao Suisse. Ny andro nivezivezena taty tao anatin'izay 12 taona izay, satria ny taona 2015 ny tenako niaraka tamin'ny zareo nanatrika ny fanokanana ny sampana Frantsa 30 avrily tadidiko izay andro izay 2015. Tamin'izany tao amin'ny fiapo ny nanatanterahana dia anjato ny malagasy tonga tao. Teo izany vao izany amiko anisan'ny ainga lehibe nanaitra ny malagasy taty ampitan-dranomasina hoe hay ve izany ny hanitry ny teny malagasy, hay ve izany ny asoan'ny teny malagasy ireo ny boky. Tamin'izany fotoana izany moa ny tenako tsy Andriamatoa Aingoson Henry izay efa nodomandry
no nanatrika an'ilay antsoina hoe foire de Saint-Sulpice tamin'izany dia teo ny faneraserana tamin'ny malagasy maro ny ilazana ny hoe hotokanana ny sampana vatsa UPM Frantsa manasa anareo dia tonga nrodorody tokoa ny olona nankafy ary mandrakitiny any io dia mbola izany matetika moa nefa zava-misy rehefa tia ampitan-dranomasina dia misy fotoana fanindrinindry zay ary mbola misy fotoana vonjena ary mbola misy fotoana vonjena misy koa tapoka izay tsy tsika mipandahatra misy ny marary misy ny sisisy dia izy eo aloha mikatroka fa aminay aloha zany na ahoana ezaka ny natao tafita ny ezaka za tsy miteny hoe tanjona fa ny ezaka tafita ny ezaka ary tsy maintsy tafita io satria ankinina ny finoanan'Andriamanitra anankiray moa faharoa toko hoe zava-dehibe zany rehefa mandrefy ny dingana vita dia hita hoe nisy ezaka be natao ary zava-misy dia vao maika manosika hatrany fa tsisy manakivy akory ny zava-mitranga rehetrarehetra ninona fa to manosika hatrany aza hoe vita ohatra ray tiako lazaina hoe raha nanomana niny herinandro ny avatsa tantarahana tany Madagasikara izahay ny faran'ny volana Oktobra dia be ny sedra mafy tena hoe mafy be ny lalovana zany hoe tsy ho tanteraka io anankiray amin'ireny le hoe zava-nisy tao tamin'ny alalan'ny aretina valana aretina findra tao dia be hoe tsy ho maro ny olona faharoa teo ilay nisy mari-boninahitra izay natolotra to tsy ho apetraka izy ity satria tsy teo amin'ny minisitra ohatra ray izay fahatelo raha hanao ny fandarana mbarakala izahay le natao hoe mbarakala ny avatsa dia somary tebiteby ihany tanteraka satsia kinandro izany rehetrarehetra izany dia tena hoe sedra fa fahombiazana ny vokany fahombiazana betsaka ny olona ary tsy fahabetsahan'ny olona no hoe ina fa tena betsaka hipoka fa le fahombiazany zavatra natao tena amin'ny kalitao tsara ary mbola manasa anareo ihany koa mino fa mijery an'io fahitalavitra io dia hijery ihany koa ao amin'ny televiziona malagasy mbarakala ny avatsa fa misy ao avokoa voarakitra ny tsara atao hoe izay moa ny tenin'ireo filombonahitra na i Jeneraly Ramakavely Désiré Philippe na i Arlanty Patrick Andriamangatiana dia ny teny hoe hatramin'izay na avatsa ny avatsa hatramin'izay na UPM ny UPM mbola tsy nisy fa zavatra ngeza toy ity etsika ngeza toy ity mbarakala ny avatsa ity ka izay no tiako tenena hoe raha miampita manahoana fandraisan'ny ety ampitan-dranomasina indraindray koa misy hoe efa vita ny etsika vo hoe zay tsy nalala dia nakaiza daholo ary ireny olona tsy nahalala ireny dia ndao ary fa tombona ho amin'ny manaraka indray ohatray izao no tiana ho lazaina aminareo any Kanada any hoe mety isy fotoana ho any fa dia atao hoe amin'ny manaraka indray somary miverina kely amin'ilay mahavatsany efa misandrahaka manerana ny nosy ve ny avatsa UPM teo moa zany efa voalazanao teo ny hoe efa misy ny sampana aty ivelany Frantsa Suisse fa eran'ny nosy ve misy ny rantsana na sampana avatsa daholo mazava ho azy to mazava ho azy fa tena efa misandrahaka tokoa tsy eo Antananarivo ihany fa efa tamin'ny taona taloha ela efa nisy ny sampana Rivony Mamo Miarinarivo sampana Fenerivo Atsinanana sampana Atsirabe Fianarantsoa Tomasy Vavatena piko kely fotsiny hoe ny firafitry ny avatsa dia fohy be dia sampana zay ihany tsy misy rantsana sy ny sisa fa na eo Rivony Mamo izay anisany akaiky indrindra na tia Suisse France izay mety anisany alavitra dia sampana avokoa zany akoatra ny ao amin'ny fohy be ao Antananarivo ary indrindrindrindra moa zany ny avatsa UPM dia mametraka hatrany an'izay fitoviana eo amin'ny rehetrarehetra zany hoe ny fiantsonan'ireo olona ao amin'ny fohy be na ao amin'ny sampana dia mpikambana avatsa UPM avokoa dia tsy mihazakazaka ihany koa nefa maika amin'ny renana sampana satria tsy fampianarana ny manoratra ho anay fa talentany tsirairay ka raha ohatra hoe ao amin'ny faritra anankiray tsy misy afa-tsy olona telo na efatra no mpanoratra dia tsy maika mihitsy hanangana sampana satria voalaza ny fitsipika anatiny mantsy hoe rehefa misy olona fito dia enina fito eo ka te hivondrona izy hanangana sampana ao amin'ny faritra na toerana iray
dia atsangana ny sampana ka tsy mihazakazaka zany satria talentan'ny olona tsy azo terena fa araka voalazan'ny namana iantanora teo hoe misy kosa nefa ny atrikasa hoentina manatevina ho fanairana ny tsirairay anatevina ny fahaiza-manaony eo amin'ny asa soratra ka amin'ireny atrikasa ireny misy ny te ho mpanoratra dia afaka miatrika, misy ny efa mpanoratra izay mpikambana vatsa ihany koa ny ankamaroany, mpikambana any amin'ny faribolana sandratra ihany koa ohatra, mpikambana tia anatevina ny fahaiza-manaony izy, izay mahatrikasa ny atrikasa misy fanakalozana ao dia izay no mampanankarena n'ilay aisoratra malagasy. Mialohan'ny amaranantsika azy asa misy ohatran'ny te hiantahanta hoe afaka misy tononkalo afaka zarainareo amin'ny mpijery atsika amin'izao fotoana izao ve sa manahoana sao dia misy tononkalo afaka zaraina ho an'ny malagasy manaraka an'izao fandarana izao? Ie, le akandrona aloha mety ho sarotsarotra ihany kanefa antanora belona sao dia manana nefa vonona. Na mialohan'izay asa hoe misy afatra tianareo ampitaina dia efa aranantsika amin'izay tononkalo izay izy rehefa avy eo? Ny afatra tiana ampitaina amin'ny mpijery any Kanada dia ny hoe tsy misy fadiran-novana ohatran'ny olona tsy manana ny fotony fa vahiny mandrakizay any amin'izay misy azy izy raha tsy mahafantatra ny fotony dia inona nefa ny fahafantarantsika ny fototritsika zany dia anankiray ny tany aloha zany, raha ny ampitan-dranomasina tsika dia efa tsy ao amin'ny tanyntsika aloha zany, tsy mampaninona izany, dia anankiray ny tantara, rehefa tsy mahafantatra ny tantarantsika isika dia verivery fototra eny, miezaka zany tsika ahafantatra fa ny tena zava-dehibe indrindra ankoatra ny tany sy ny tantara dia ny teny. Ka raha io teny io indray madinitsika fa maninona moa ny raha hijery ny eto Frantsa fotsiny ohatra, maninona ny zanaka arabo no fampiresaka amin'ny teny arabo, fa maninona ny zanaka sinoa no fampiresaka amin'ny teny sinoa, fa maninona ny zanaka karana izay zao vao tany Lourdes omaly tena misy an'ireny Sri Lankais ireny karana tonga ao eritrereto hoe Lourdes zany toerana kristiana fa miresaka amin'ny fiteny zareo izy, dia fa maninona ny zanaka malagasy no miteny frantsay vao afaka mifampiresaka. Izay zany anisany anairana tsika hatrany amin'ny ambo hoe raha tapitra izao andiha taranaka izao génération dia tsisy malagasy tsony satria tsisy ahiteny gasy zany, ka izay zany le teny mahafirenena amin'ny firenena. Tenin'ny mpandinika anankiray ity ary Rainson Rimo azafady fa voateny matetika izy satria namela dindo lehibe loatra taminay ankizy, ataoko hoe ankizy ao amin'ny avatsa amin'izao ilay fanabeazana azy dia ezahanay ampitaina amin'ny rehetrarehetra sy ho an'ny rehetrarehetra mihitsy zany ilay fanabeazana azy taminy dia hoy izy hoe mahantra ny firenena tsy mba manana ny teniny fa voatery mindrana ny an'ny hafa izy vao afaka mifandray. Dikan'izay tsika malagasy tsy mahantra fa isika no manaiky ho mahantra raha ohatra ka tsy manaiky an'izay dia ndao tsika tsy hahantra. Tononkalo ary tononkalo tikava ny tononkalo aloha iantanora aloha makiny azy dia ninazy niahy zavady iza loatra moa ianao samy miakatra ny avy ka mitafy lamba fotsy misy amboady mangamanga ary ny fanahinao indray mijaly indray mirava, ianao va ilay poety marasaina vangavanga fa ianao ny manetsika ny foamam-panahy mitsika izay sendranao fa voakidika eo tokoa, ranomaso amin'ireo voadonanao tsinay ainao ny manoteny hiviziriny ambopo dia mikaroka ianao nampiasainao ny saina sy ny fo sy fanahy mba hanoratra ny misy sy ny tsy misy izay rehetra azonao tany saina na ny fiaina tsy hita aza no hitanao tsy indrisy, ainao ny rehetrarehetra tsy olotokana ianao fa fiaina marobe no hita sady nipetrahana tonga haim-pirenena sy arain'izao tontolo izao misoratra ao ilay poety natsoina ho amin'ny fahafahana. Ajaina nosoratana ny Oktobra 26 misaotra petsaka asa raha mbola misy anankiray ajaina teo sa ny tanin-drazantsika
rehefa in'izay manangasangy eny tena-tenandravina ilay tarabolam-penomanana dia ao an-tsaiko tsisy banga igasikara no asoavin'Andriamanitra iadanana fa aminao avokoa ireo karazana tsarana ory Madagaskarako ny alimainty aza moa eny olana hitana ny atsaranao ry tsarako tsy ho ary tany sainareo endrikanto manontolona be mpitsiriritra olon-kafo fararazaina no nandrobaka botolo ireo arena mba ho ritra dia niezaka izy ireny mitady fomba anosena kolotsaina toe-karena no mpiteny ny teny kolotsaina toe-karena sy ny maro hafa koa taony mody vazivazy ifanaja ifandray tetikady aombiazana adaly izay manariny azy ndeo foazina amin'izay ilay fitiavan-tanindrazana ary eto indray ny amboka ataovy rehare izany maha-malagasy dia manaova tony sambo milanto nefa be mpandeha mahatody ao an-dasy dia lehilahy sy mpanompoana isy dinitra andrika ho pirofo-pamafazana ilay vo mba hijoroana amin'ny maha izay atsika tena tompo tanindrazana hajaina. Ya dia misaotra indrindra ny ajaina Ndrenasolo filohan'ny fikambanan'ny poety sy ny mpanoratra malagasy isaorana ihany koa ramatoa Antanoro Raobelina izay mpanolotsaina ao amin'izany Antanoro Rabelina mpanolotsaina ao amin'izany fikambanan'ny poety sy mpanoratra malagasy izany. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra indrindra mibarina andresy dia manao veloma finaritra ny malagasy any Kanada any dia araotra ny fandarana fa anisan'ny zava-dehibe manandratra ny maha-malagasy atsika dia mankahary amin'ny barina andresy amin'izao ezaka ataon'izao. Mankasitraka to. Eo misaotra tompoko. Dia izay ny fandarana izay naroso tamintsika anio manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Onde Malagasy antivena vetrany Onde Malagasy finagny taoko izany Napitrana reto mataka to sahady Tena zazabavy tsy fahita andavanandro Bawa Miaraka amintsika androany ary eo amin'ny gitara hey tsikitsikely